ahoana marina tena azo inonteny ve Rajoelina tazana tanteraka amin'izao fotoana izao fa fitondrana tsy mahay mitantana no tsy niomana hitantana fiainam-bahoaka ihany koa ny fitondrana Rajoelina izay mitondra any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha nambarany tany am-boalohany fa ny fotoana fohy atongavany eo amin'ny fitondrana no andrasany dia androso i Madagasikara. Ny mifanohitra amin'izany anefa no zava-misy ankehitriny. Tsy mitsahatra amin'lentika ny firenena, krizin'ny fiainam-bahoaka, manjaka ny kolokolo sy ny ampihimamba ho an'ny ao an-dapa. Fitaka sy lainga no afafy amin'ny vahoaka malagasy. Ny tsikaritra dia mandrovitsy tanteraka ny tazana amin'izao fitondrana izao. Fampanantenana pokaty sy fitaka bevava no atao amin'ny vahoaka malagasy mba hitazomana fahefana. Raha raisina ohatra ny momba ny Îles Éparses na ireo nosy manodidina, mbola fanontaniana mipetraka hatretony hoe tena vonina hiady amin'ireo tokoa ve ny filoham-pirenena sa fa mitam-bahoaka fotsiny no ataony fa efa natakalo zavatra fa ireo nosy ireo. Tsara ampahafantarina antsika aloha fa 100 kilometatra miala any Mainty Rano no misy any Jean de Nova, izay isany amin'ireo nosy adina amin'ny Frantsay ireo. Misy arena maro samihafa ireo nosy ireo, ary misy malagasy tonga manao ny fivelomany amin'ireo toerana ireo. Toy izao mantsy no fanazavany mpanjony iray sendra ny fanadiadina momba ny zava-misy ao amin'io nosy io. Tsara ao, tany misy moky bevata, ao misy vazaha abo hitanay agnatin'io ao. Dia azonay concombre de mer io, zanga, benono basy, benonom-bato, jobrango, borosy. Ao hitanay amin'io ao fototsetsaky, ao fia agnatin'io ao. Mahazo raha tsara zay agnatin'ireo ao, dia mahita vola zay agnatin'ny plasy io ao. Dia zay mampazoto anay mandeha Jean de Nova. Fa le raharandrozy le nosy tsy azo ombana dia mandeha zay fa ray misy vokatsy hitanay agnatiny ao dia mandeha avao Frosé. Mandeha Frosé zay magnagny, mandeha Jean de Nova io. Fa agny ro tanay Karama dia mandeha agny zay dia voatazona lakareo fa na voatazona ny lakareo dia mandeha matetiky magnagny dia fa hainjozy hoe ty laka mivadibadika ty matetiky, ty laka ty mivadibadika agny matetiky, dia zay no tazonanjozy azy. Izay no fanazavan'ireo malagasy tonga manjono amin'ireo nosy ireo. Ny mahagaga nefa dia ny lohany mihitsy no matsatso amin'ny ady amin'ireo nosy ireo ho an'ny malagasy ary to mitako fiaraha-mitantana aza. Tsikaritry ny maro izany nandritra ny lahateny izay nataony any Rajoelina tany ivelany farany teo iny. Hoy mantsy izy hoe les pierres angulaires d'une émergence solide sont la souveraineté et l'unité nationale. Parmi les principaux enjeux de Madagascar sur ces sujets, il y a la question des îles Éparses ou Nous Malagasy, une blessure encore douloureuse dans le cœur de mon pays et de mon peuple. Car la problématique des îles Éparses n'a toujours pas été solutionnée, et ce malgré 2 résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. D'abord, en 1979, demandant à la France d'initier sans tarder les négociations avec Madagascar pour la réintégration des îles qui ont été séparées de Madagascar de façon arbitraire. Puis, en 1980, l'Assemblée générale des Nations unies a regretté que les négociations recommandées dans la résolution 3491 n'aient pas été initiées et demande que cela soit effectif de façon urgente. Aujourd'hui, en 2021, c'est-à-dire 42 ans après, les résolutions des Nations unies, avec mon homologue français, le président Emmanuel Macron, nous œuvrons ensemble à travers la tenue des travaux au sein d'une commission mixte entre nos 2 pays. J'ai bonne foi en une issue positive, juste et apaisée de ces travaux. Et j'invite notre organisation, les Nations unies, à endosser son rôle pour veiller à cela de façon bienveillante et cohérente. Izany no teny nataony any Rajoelina nandritra iny fivoriam-be ny firenena mikambany iny dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona fotsiny izany no nilazany any Rajoelina fa ho azo mialohan'ny faha 20 ny volana Jona teo ireo nosy ireo.
mbola fangatahana trano mantsy no ataony teto. Manina no fitahana ny vahoaka? Raha tsaroantsika tsara ihany koa, fotoana vitsy taorian'ny fiaonany tamin'ny Emmanuel Macron dia nisy ny fitsidiany ity farany ireo nosy malagasy ireo, ary nilazany fa ici c'est la France. Izany dia midika mazava fa mbola manizingizina ny frantsay fa azy ireo nosy ireo, ary tsy misy mihitsy ny fifampirarahana. Fotoana very ary fandrirarana saim-bahoaka fotsiny izany ny famorina izay natao teto sy teroa momba ireo nosy ireo. Raha ho an'i James Ratsima dia nambarany fa ininy Rajoelina arirarira ny vahoaka malagasy momba ny ady amin'ireo nosy ireo. Hoy mantsy izy hoe nisy aza ny arananao tourné tamin'ny fitany Majanga, nijery ny vadin'ny mpanjono ny vonony miaramila vazatany, ary tena tsoriketo fa nitory an'ireo zahay fa nafenina le plainte nataonay tsy nitranga mihitsy. De zao le izy momba ny nosy malagasy ho mila mitakitsika, mila fahafahana amin'ny malagasy fa mbola zanatany, tsy azo moramora zany tena atao hoe fahafahana zany. Nitaky ny Vietnamien azony azy, nitaky ny Algérien azony azy, nitaky maromaro nitaky, ary firenena vitsy sisa ty Afrika mbola zanahan'ireo frantsay ireo ao anatin'ny rahan'ny frantsay fananjahana olona sy fangalarana zavatr'olona. De mbola misy miteny ihany hoe veto, droit de veto. De mazava miteny ko miala tsiny amin'ny tenenareo fa droit de veto ny lohandreniny. Tsy ekeko mihitsy no hoe tanindrazana malagasy ianao mangalatra alatra be vava bodonao zao ny tanin'olona de ianao ndray milaza hoe anao droit de veto. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Raha toa ka tena hiady ho an'ny vahoaka malagasy tokoa mantsy ihany Rajoelina dia azony natao tsara nampiasa ireo sénateur eto amintsika. Izay ekipa ao anatiny any tokony avokoa izy rehetra. Tamin'ny alalan'ny sénateur ihany mantsy ny firenena frantsay no nanapa-kevitra sy namoaka dekret ny anaovana valan-javaboary ho arovana ireo nosy ireo. Izany no mahatonga ireo antoko politika nanatitra ny soso-kevitra izy ireo momba izany. Tena nivony ity androm-panjakana ity volana vitsirasy izay, saingy hatramin'izao very tanteraka izany. Rehefa nandalo teny anivony ministera ny raharaham-bahiny indray izy ireo dia ty no zavatra nitranga tamin'ny faraika amby roapolo ny volana Jona lasa teo iny. Raha eo amin'Andriamatoa ministra dia misy procédure, mila mandalo procédure. Raha le resaka tsy amin'ny ambaratonga misy anay angamba ny afaka hitondra le valiteny indrasanareo. Raha tsona zany dia malahelo zay amin'le hoe tsy natrano ary ve tsy mba ahafahanareo mampiditra mbo hiresaka milamina tsy ananganado fa ndao hiresadresaka. Ny voalohany tsy nafapo anay dia tsy famalina aloha le fangatahanay fionana na hoeny na ho tsy efa naterinay fa herinandro lasa nisy an'izay fangatahana fionana zay tamin'ny Andriamatoa ministra moa dia farafaratsiny ve dia tsy mba misy na dia sekretera jeneraly na talian'ny kabinetra amin'ny ministera fa tonga dia eto tokotany eto fotsiny dia vita ny resaka ratsona zany dia tsy afapo zahay. Faharoa ny tsy mahafapo anay ihany koa dia tena hoe tsisy ninona nambara mihitsy izy ireo ary efa fantatra zareo ny antony nahatongavanay taty satria le taratasy fangatana feo nefa nisy an'ilay resaka efa voasoratra tany dia tsy manan-kambary izy ireo anatin'izao ka dia irahantsika mahita eto zany hoe iza no sakana ho an'ny fitakiana nosy malagasy manodidina ary iza no tena heverina fahavalo-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena. Mazava amintsika rehetra angamba ny zavaniseho teto. Tsy tafiditra birao akory izy ireo fa teo ivelany no nanaovana ny resaka, kanefa dia resaka momba ny harem-pirenena toy izany. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe manina no marisarisa ny fanjakana hiady amin'ireo nosy ireo ho an'ny vahoaka malagasy. Dia ho hiatrany James Ratsima hoe tany amin'ny CCI vato izy nitondra olona maro tany izy ary anisan'ny nasany tany zahay fa ny fijeriko azy fandrebirebena sary mihetsika ny natao tany efa ny tany dia efa niteny hoe savenao hitaky
fa raha tena sainao itaky an'io a de anampy anao zay momba ny ily ze parisarery momba ny renosy malagasy reo ihany fa ny fiarah-miasa aminao a sanatra avy mivava tsy anao an'izany zay ohatra ny amavanina le izy a nefa tena manana tafy isika na de fitaovam-piadiana maivana ara fa rehefa amosotra ny vahoaka malagasy ny fitondrana io de manana fitaovana arme de guerre izy fa rehefa kosa hitaky ny tanindrazana de mifosotra manoatra no zazakely voateraka inona ny anton'izany tsy anao mihitsy izy zany za tsy matoky mihitsy hoe a ifilo io no hitaky ny nositsika ny tena ataon'io de hivarotra ny tanindrazantsika ary mpivarotra tanindrazana io mpangala bato io zany ny tena fijeriko azy mazava ny nambarany teo iarahandrehetra malala tokoa mantsy fa mizaka ny zao pirenena frantsay io filoam-pirenena ankehitriny io no sady mizaka ny zao pirenena malagasy ihany ko izany hoe double nationalité azadiny ihany koa anefa fa talohan'ny atrehany io fivoriana izay niarahana tamin'ny firenena mikambana io dia fantatsika tsara fa nisy ny fifanaovantsoniana tao frantsa ny amin'ny fanamboarana io teleferika izay reariany mafio mazava nefa fa ny trésor frantsay no miatoka ny fanamboarana io teleferika io eto amintsika dia mipetraka ny fanontaniana hoe tongatonga ho azy ve izany raha nitsikaritra dia mbola voajanaka ankolaky Madagasikara ankehitriny ko tsy mahagaga raha marisarisa ny ady amin'ireo nosy ireo ny tena mampalahelo dia ny vahoaka malagasy no vokilainga eto tsy misy zavatra atokisana intsony mivoaka amin'ny mpitondra io fa saika fa mitambahoaka avokoa antenaintsika ve nisina fandrosoana amina mpitondra toy izany dia hoy hatrany James Ratsima hoe ny teny atao hoe mpangala bato mpanjakana de mbola pikindra hoe mpandainga tranondainga io fitondrana misy am'izao fotoana zao io ary ny tena ratsy am'le izy a de mame ohatra ny vahoaka malagasy izy lasa manaraka ny zavatra ataony a ny tanora malagasy zay tokony anana kolotsaina hafa nefa mahita azy mandainga faratapony any l'exemple vient d'en haut izy ny fitenenana ny tena marina de il doit prêcher par l'exemple tokony ahitsy marina ny tanany zavatra ny tenenina fa tsy zany mihitsy ny zavatra ataony a zavatra tena azo lazaina mihitsy ara hoe a tsisy afa-tsy lainga mivoaka mivavany filoha io ny tsy mety a dia mbola misy matoky any de tsy de matoky loatra ny eny olole ny tena marina rehefa tsisy matoky mihitsy fa voavidy vola azy maty ny fahatrana le malagasy tonga amin'le fitenenana hoe sitranay vaza mihetsika fidiana vola kely izy manko ao amin'io volo io ihany ny zavatra tedaviny a ary ny natongavany teo amin'ny fitondrana samy malaly tsika ny vola lany nanaovany amin'ny propaganda ary samy malaly tsika fa hatramin'izao fotoana zao a de mbola asiana mamerina an'izany ihany ny malagasy ny loza de ny taranakao madame Lili ny taranakao Ramadou Clémence no hibaby an'izany trotro zany za tsy manaky izy ny tianao trosany ko ny taranako nisy ny baby nitrosany tsy mety zany ny tena marina izy ny tokony hibaby nitrosana ataony a sy hijinja ny rivotra nafafiny marina mihitsy izay voalazany izay oviana moa iany rajoela no nivoaka tany ivelany ka tsy nitondra trosa ho an'ny vahoaka malagasy miverina avy any ireo trosa alainy amin'ny anaranao sy ny anarako ireo anefa dia tsy misy mampitombo ny kapokambary izay ho arotsaka isan'andro mihitsy fa zavatra tsy misy dikany no sady tsy lahara-pahameana akory no andaniny azy mila mifoa amin'ny toromaso ny vahoaka malagasy manoloana izany ary ahiny maro manoloana ireo trosa be ananany firenena frantsay amintsika ireo ny tsy fahasahiny tena miady an'ireo no sy manodidina ireo ny vahoaka malagasy fotsiny no verivereny amin'lainga tsara lahatra toy ny nataony tamin'ny fampelezan-kevitra sy ny nanonganany ny fitondrana ravalomanana tamin'ny taona 2021 ireny raha fehezina dia mbola sarotra ny ieverana fa tena vonina hiady ireo no sy manodidina ireo iandrajoelona izy raha teo moa ao anatin'ny vahoaka frantsay satria mizaka ny zo pirenena frantsay manampitrotraka
ny ministry na rahambahiny mbola frantsay ihany koa izany ve no andrandraitsika fa ahoana mariny ahoana mariny